Vatsim-panahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Mino fahavelomana tao anatiny maro. Eny na dia tato anatin'izao sany fememizona zao fotsiny ary dia ndrety izay miompanahy na tsy ary fahavelona atrapo-pamonjena dia manantona anao ampanetretena, misaotra anao, mankalaza anao ary manome voninahitra anao feno satria tsara loatra ianao sady mpanao tsara. Misaotra ny amin'ny fanambinanao anay, nitehirizanao anay tokoa na makivaky an'iny alina iny. Raha ny menao maraina vaovao zay dia ao anatin'ny tanjaka sy ny hery lehibe ahafahana indray andre ny hafatra ao. Fantatray manko Jesosy vao ambadiky ny hafatra apetraka ao aminay aho. Dia misy tanjona tiany ho tratrarina aminay. Dia ny tanjona voalohany dia mba tsy havery anay rehefa ratr'izay miala ety izay. Aza indrindra mbola natonanay ianao ankehitriny, angatanay famelan-keloka amin'izay rehetra vita anay, amin'izay rehetra nampalahelo anao satria tsy manana fifaliana izay raha tafasaraka aminao. Nefa tsy maintsy misaraka aminao izay raha miaina ao anatin'ny fahotana. Matoky ary Jesosy, fa mifanahy masinao nefa nanadio anay tsirairay aby. Ary mbola hiaina atao anatinay isa-tokantrano isam-baravarana amin'izao maraina zao andrenesana indray Jesosy ny hafatra ao. Ny mpanomponao izay ataonao fantsona fotsiny ihany koa hitondra ny hafatra ao dia miteza Jesosy hamela ny heloka hatrany ianao ka tsy hanambara fa tsy tena sitraponao. Ny fanahy ratsy tady hanapotika andrava kosa amin'ny fifandraisana, ampiodikodina ny saina izao tontolo izao tsy afaka ny andre ny hafatra ao dia poteo tsy hanahery tsy hanapahefana fa ianao le Andriamanitra be fitiavana no efa namarina ny teninao hoe andefa ny tengo tokoa aho ka nasitra anazy. Misaotra Jesosy io, misaotra fanahy masinao. Alleluia, amen. Dia manona hatrany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny boky ny Apokalipsy toko 20:20 ka hatramin'ny 15 no vatsim-panahy ho asoanao amin'izao maraina izao. Apokalipsy toko 20:20 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita diovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe tsy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na lehibe na ny kely, nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana. Ary novelariny boky, dia ny boky iray ka novelariny dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny fariafo. Ary raha misy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Amen. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo, fa ny hava malalanay dia natsoiny ray ody any aminy. Aza taitra ry havana fa tsy laza fahafatesana akory ny tenako raha milaza izany fehizanteny izany, fa te hampatsiahy atsika fa na ho ela na ho aingana dia ny anaranao no voalaza manaraka izany fehezanteny izany. Fa teny hitatsika ao anatin'ny taratasy filazana mazoto koa mantsy izany, ary teny eloavana fanambarana anaran'olona. Ary te laza koa anefa ny ahy ety fa tsy hody any amin'ny ray daholo akory ny olona rehetra nody mantsy, fa arakaraky ny didy mpitsarana avoakan'ilay mpitsara marina rehefa vita ny fitsarany lanitra, izay vao na entin'ny anjely
mamonjy ilay fanjakan'Andriamanitra ny fanalay maty miaraka amin'ilay satroboninahitra efa voamanao azy, na koa ny miaramila ny Satana no misintona azy hamonjy ny fanjakany dia ny afobe. Ary ireto andinidimy izay vao avy novakitsika teo ireo dia manamarina fa tena misy tokoa ny fitsarana farany any an-danitra, ilay fitsarany lanitra, ary dia mijoro eo daholo ny rehetra na ny lehibe na ny kely, mijoro mba ho tsaraina eo anoloany ny seza fiandriana araka ny voalaza eo amin'ny andininy 12:13. Ary tsaraina araka izay zavatra voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana io dia araka ny asany izany, ary fanao marina ao amin'ny andininy 15 ihany koa. Ny olona moa ry havana rehefa resahana sy ilazana ny farimy rehetra hafa sy ny elo ary ny solofara dia tsy miraharaha izany izy fa ary misy aza atao misangisangy mihitsy hoe rehefa tonga any izy izay mitony voamangy, nefa apetrao eo ambony labozia fotsiny, na segondra firy zakanao ao, na segondra firy fa tsisy amina minitra na lera akory ny azakan'ny tananao eo ambony labozia, fa any dia misy fiainana mandrakizay. Ao amin'ny fario hafa io tokoa mantsy, ao no ahitana ny fampijaliana andro aman'alina, fampijaliana mandrakizay. Rehefa malalo amin'ny tompo, voapirofo, ary tsy vazivazy io fary hafa io fa tena misy, ka raha tsy voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana ianao dia tsipy any amin'ny elo. Ary izay ingeno matery an'Andriamanitra maniraka ampitoro ny filazany tsara any amin'izao tontolo izao mba tsy ho very any izay rehetra mino an' Jesosy fanana fiainana mandrakizay. Izany ankoa ry havana, no mba hiangavianay amintsika hoe matahora ny fahaverezana mandrakizay fa tsy misy fomba amonjena antsika intsony rehefa tonga any isika. Ka ditika tsara angamba ny tantaran'i Lazarosy sy ilay lalam-panankarena. Raha maty tokoa Lazarosy dia indro fa tonga teo atratran'ny Abrahama izy. Fa rehefa maty kosa ilay mpanankarena dia any amin'ny farimy rehetra hafa no nisy azy. Ary hitantsika tsara ny antsoantso nataony ry Abrahama raika eo mamondrafo amiko, ka irao i Lazarosy mba nompoka ny tenino an-dratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelao. Fa fadiranovanao eto amin'ity lehilahy ity. Fa ahoana hoy Abrahama? Tsy mety intsony izany, fa mihoatra noho izany rehetra zany hoy Abrahama, dia misy tevana makadiry anjadona eo anelanelantsika, mba tsy ho afamitaka eny aminareo izay te hialy ity, ary tsy ho afamitaka ety aminay izay eny. Ary izay ry havana ngeno mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra terem-panahy manontany antsika foana, manontany antsika lalandava hoe aiza no andaninao ny mandrakizay ianao aiza no andaninao ny tena mandrakizay ianao. Fa zava-tsara nira izay nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe aiza ho aiza ny lanitra ny misy anao, tsy maintsy handalo amin'izany nge zaho sy anao. Eo anilan'i Jesosy ve sa ao amin'ny fary afo sy solofara? Fa raha tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao dia riana ny fijaliana mandrakizay ianao izay. Fa veriko indray ry havana, fa tena diso ifilazana amin'ny reny fiaraha-pary ireny, ka sao resanatria ka mietehatra amin'ireny isika, mietehatra amin'ireny soratr'olombelona reny ka hoe ody any amin'Andriamanitra zany aho rehefa maty. Fa anisany ho diso fanantenana ianao, fa tsy maintsy andalo ny fitsarany lanitra ianao, hiatrika an'ilay Andriamanitra mpitsara maro ianao, tsara tsy mba misy risoriso.
fa ahoana tokoa moa i Jesosy fa inamono soa azony olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy. Ho very ny ainy atsipy any amin'ny farihy solofara. Fa hoy ny voasoratra ao amin'ny 9:20 ato amin'ity apokalypsy ity any hoe fa ny ose sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao amin'ny farihy mirehitra afo sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Ry hava-malalo amin'ny tompo, manao ahoana izao sy ianao amin'ireo toetra vao notany saina teo ireo? Manao ahoana ny toetrako amin'izany za mpandainga izany? Manao ahoana zavy ao anatin'ilay vetaveta? Zavy ao anatin'ilay mpanompo sampy? Zavy ao anatin'ilay mpijangajanga? Ao anatin'ilay mpanao ody ratsy? Fa araka ny voasoratra ao amin'ny 9:2 dia misy boky maro mako ao an-danitra ao. Iray ihany ny boky ny fiainana, boky ny zanak'ondry no filaza azy eo. Boky ho an'izay rehetra nandray an Jesosy Kristy ka tonga zanak'Andriamanitra. Fa hoy ny voasoratra ny soratra masina hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana, zanak'Andriamanitra voasoratra ao anaty boky mpiankoana ny lanitra. Tsy voasoratra ao ny anaran'izay tsy mino an'i Jesosy. Tsy voasoratra ao izay tsy mibebaka amin'ny fahotana fa miolombelona. Tsy voasoratra ao izay tsy miraharaha an'i Jesosy ka milaza hoe izay tsy mila an'izany Jesosy izany fa rehefa mandeha amin'ny fahamarinana dia ampy izay. Ary izay ainge no mahatonga an'i Jesosy teny tamin'ny mpianany raha naniraka an'izy ireo izy hoe mandeha any ianareo ro ainy dia amin'ny trano marary dia niverina ny fitopolaka ny lazao Jesosy na dia nidemoni aza ange dia nanaiky anay noho ny anaranao. Dia hoy Jesosy hoe aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranareo. Ary zay ry havana ny tena zava-dehibe dia ny anarantsika voasoratra ao an-danitra ao anatin'ny boky ny fiainana. Maro ny olona no voasoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana ny anarany fa tsy ao anatin'ny boky ny fiainana. Maro ny olona no voasoratra ao anaty boky mpiangonana ny anarany fa tsy ao anatin'ny boky ny fiainana. Satria mbola miaina eo amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Mbola miaina amin'ny anatin'ny fanompoan-tsampy ka tsy nandova ny fiainana mandrakizay. Ary maro no manao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa nihinana sy nisotro teo anatrikanao va izay? Dikan'izany ange tsy efa nandray ny fanasany tompo va izay? Fa izaho hoy Jesosy ilaza aminy hoe tsy fantatro na aviaiza ianareo. Ny antony jerena ny boky tsy ao ny anarany. Ary raha tsy ao ny anarany atsipazo any amin'ny farihy mirehitra afo sy solofara izy. Fa maninona kay? Tsy nateraka indray. Raha tsy ateraka indray mantsy ny olona dia tsy mahazo mandova ny fanjakany lanitra izy satria ny olona teraka indray dia olom-baovao amin'ny Kristy. Ary ireo no tonga zanak'Andriamanitra ary dia voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Eto ry havana dia verina indray fa tsy tonga olom-baovao ny olona iray raha tsy tena mibebaka marina amin'ny Jesosy izany olona izany. Ary na inona ataonao eto ambony tany, na manao asa soa ianao, tsara ny manao asa soa, fa raha tsy mibebaka amin'ny Jesosy ianao ka mino azy, milaza aminao afa-tsy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao ary dia ho very ianao. Raha misy olona ry havana mampianatra hafa noho izany
dia filazantsara mamitaka izany. Ingany ka manomboka izao na inonao izao afatra izao, dia hitady lalana ianao hiverenana ka hibebaka mba ho voasoratra ny anaranao ao am-boky ny fiainana. Ary fifaliana lehibe ho ary milaza aminareo ry havana fa amin'izao ora sy sekondy izao dia azon' Jesosy atao ny manoratra ny anaranao ao am-boky ny fiainana raha tena mibebaka maro ianao ary manavao indray ny fanikianao azy ho tompo sy mpamonjy anao izy. Dia izy ilay manao hoe indro efa mitsanga ny tambaravarana ka mantotono. Ka dia sokafo ny fonao idirany, fa raha miditra ao anatinao izy, dia tonga ka zanak'Andriamanitra ianao. Ary izao ankehitriny izao, dia hosoratany ao am-boky ny fiainana ny anaranao. Tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra ry havana. Engany ianao tsy hangatak'andro rapitso na rafaka pitso, fa tsy mety ho tara loatra, fa nio dia nio ihany dia hibebaka ka nandra-peo manao hoe nandao anao ela aho raiky eo, maniry ankina tratranao ka te hody aho, hitamy aho raiky malalo raisoreny tanako. Mahiriza ry havana fa miandry antsika mitompontsika. Amen. Ivavaka tompo. Ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay eo, lala dia lala ny teninao aminay zanak'olombelona, ary voapirofo androany fa tena tsy tianao hisy very izay, fa te hianatra anay isan'andro ianao, hiala amin'ny faharatsinay, te nitoetra ao anatinao ho isan'ny zanakao ka ho voasoratra ao anatin'ny boky ny fiankonan'ny mpianakavy ny lanitra. Mba sitrany ahy mba ndova ary ho mpiray lova amin'i Jesosy Kristy tompo. Zany manko tsy ny tena tanjonay kristiana amin'izao fihazakazahana izao. Mingavy anao ary a Jesosy malala. Mbola betsaka aminay mirombelona amin'izay rehetra fahotana heverina efa totsieloka nefa dia mampitomany anao isan'andro. Tapitra mpandainga daholo mantsy izay reto. Tapitra mpaniratsira ny anaranao ka tsy manao ny marina, nefa voalazanao hoe fa ny mpandainga inge dia any velany, fa tsy tafiditra ao anatin'ny fanjakanao. Ameonay ny fanahy ny fahamarinany, hiasa ato anatinay tsirairay aby, atongany ho tena zanak'Andriamanitra. Mbola miaina ao anatin'ny fankalana ihany koa zay, tsy manana fitiavana mihitsy, ary azonay tsapaina tanana mihitsy ange Jesosy fa tsy normal mihitsy hoe ny olona tsy mifankatia mifankala no hiaraka hitoetra ao anatin'ny fanjakany lanitra, raha ihany no mitoetra ao, izay tena manana le fitiavana maro. Manahoana ny fitiavanay Jesosy a? To ty tena ihany izay efa nanyankonanay ary, na mpiarabelona aminay, na mpiaravavaka aminay raha to ankalanay. Nefa to maniry mitoetra ao anatin'ny fanjakany lanitra. Ary tsy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zany, tsy manana fitiavana zany. Apio ray zahay Jesosy a, apio zay manana fitiavana, ka ilay fahavalonay misy ny tena ho tiavinay. Mba ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny fiainanay. Ny anaranay, ka na inona asa ataonay, dia mba tsy ho asa maty, fa asa mendriky ny anaranao. Amakivaky izao tontolo izao indray mako izay. Meno tombon'andro mako izay androany. Apio izay Jesosy, tsy hanao zavatra ka ampitombo indray ny fahotanay sy ny tsy fahamasinanay, fa kosa mba tena hiezaka hanala tsikelikely izay rehetra mampitomany ianao ka hanoratra ny anaranay tokoa ianao. Ka raha tonga eny amin'ny rahona tampoka amin'ny fotoana ianao a, dia mba anisany andreny teny izay ry mpanompo tsara sady matoky. Midira ny voninahitran'Andriamanitra ampifaliana e, andova ny fiainana mandrakizay. Aza vela antehitra fotsiny hevitra efa voazoazo fatano zany, fa mbola hiatrika fitsarana izay.
dia ilay fitsarana matahotra satria fitsarana tsy miangatra. Ampahafantarao anay isan'andro ary lalana izoranay andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana. Fa izay mandeha any dia tsy mba ho very mandrakizay. Mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao ary a Jesosy. Na iza mandre an'izao afatra ho izao, mba ho tonga saina tokoa fa mandalo izao fiainana izao, fa tsy maintsy hiafika fitsarana izay. Ataoko inona tokoa ny hareny, ataoko inona tokoa ny voninahitra, ataona inona tokoa ny fifalian'ny tany raha tsy manana ilay fanjakana ho izay. Tehirizy izay hiatrika an'izany ary hioka an'izany am-pifaliana araky ny voatendrinao. Ary misaotra anao feno izay ny amin'izay rivotra fitiavanao. Apetrako am-pelantananao ny asa fiveloman'ny tsirairay, ny fianaran'ny tsirairay, ny tokantrano tsirairay, manana aretina ihany koa ny tsirairay Jesosy. Na aretina ranofo izany na aretina ra-panahy, ianao ilay Andriamanitra ny nofo rehetra, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Ka tanterao aminazy ny tsotranao masaka itenenanao, itahianao aniaka ombanao. Ampamirapiratra ny tavako aminao akamindra fo aminao. Eny anandratra ny tavako aminao ka itenenako anao mandehanana ry malalako. Efa vita tomboka avatsy eto am-pelantanako ianao. Ay ianao anio, ay ianao rahampitso ary ay ianao mandrakizay. Mandehana fa ho voasoratra ato am-bokin'ny fiainana ny anaranao. Saotra Jesosy io.